Ao anatin'ny tetikasa fanarenana ny sekoly EPP Ivandry izay voatery narodana tamin'ny taona 2024 kosa dia miara-miasa amin'ny malala-tanana sy ny sehatra tsy miankina ny kaomina ny Antananarivo renivohitra isan'izany moa ny fikambanana Rotary club sy ireo miara-miasa aminy izay manomana etsika soirée James Bond ny zoma 10 ny volana novambra sy 4 ny volana novambra ho avy izao eny amin'ny café de la gare soarano fitadiava mbola mo ao amin'izay fanarenana ny EPP Ivandry izay. Taoriny ny fandrodanana ny trano-tsekoly ny EPP Ivandry ny taona 2024 dia efa natomboky ny kaomina Antananarivo renivohitra ny fanatsarana ny tany izay anaovana ny asa fanarenana ny trano-tsekoly vaovao ao an-toerana. Ny tetikasa izay any kaomina moa dia nilana miara-miasa tamin'ny malala-tanana dia ny Rotary club Ivandry sy ny malala-tanana avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny asa vitan'ny kaomina hatreto zany dia nanjera an'ilay sekoly izay tritra tanteraka zany izay tsy maintsy nanjera iray manontolo dia nanala an'ireny zavatra nasorona tao ireny nanarina ny toerana zany mba ho marina satria toerana mikidimbadimba zany izy io teo aloha dia nanala izay zavatra heverina fa tsy ilaina zany ahafahana mandray an'ilay fanorenana vaovao. Ny fanamorana ny dingana rehetra amin'ny fanomanana mahakasika ilay etsika fitadiavam-bola entina narenana ny sekoly nampitondraina ny loha-hevitra soirée James Bond ho tanterahana ny 10 sy 4 novambra ho avy izao etsy amin'ny café de la gare dia isany anjara andraikitra ny kaomina ihany koa. Eto amin'ity café de la gare soarano no andraisana ny etsika ary amin'izao andro vitsivitsy tsy higadona ny fotoan'izao dia miditra mitsipika farany amin'ny fanomanana ny Rotary club Ivandry. No hita zany ny mandritra ny resikoa misy ny hélicoptère, misy ny feu d'artifice, misy tomobile ameny rover fatarona James Bond fa misy atao hoe rover dia ny responsable rover eto Madagasikara ame tomobile amin'ny anankefatra dia anao ny escorte izay lapitsoal miaraka amin'ny hélicoptère moa zany amin'ny alina tontolo dia apetraka eto somary fa milamina daholo ny amina rehetrarehetra dia eo koa misy ny show américain koa zany misy koa show miaraka amin'ny James Bond girl. Ihany ka tanteraka ao anatin'ny horonan-tsary James Bond ireo rehetra mandray anjara amin'ny etsika isy ihany koa ny fampiaingona manokana mba hifanaraka amin'ny loha-hevitra toy ity vavita amin'ny sary ity ka ny tapakandro ny asabotsy amin'ny rokatra amin'ny 10 no isiny zany arahana amin'ny vaniala. Ny fiara-miasa aminay zany amin'ny soirée James Bond ny fanaovana maquillage amin'ny ny asabotsy zany manomboka hatramin'ny 10 séance photo tout public hoan'rehetrarehetra le séance photo dia ny équipe vaniala zany manao maquillage Hatreto efa feno toerana ho amin'ny andro ny 10 novambra. Mbola misokatra kosa ny fivarotana ny tapakila ho amin'ny andro ny 4 novambra ka manomboka rapitso ary dia ahena 2 hetsy ariary ny sarany tapakila raha toka 3 hetsy ariary zany teo aloha ho an'ireo mividy tapakila 10 kosa dia mahazo tapakila iray mamay-pona avy hatrany.